Ato anatin'ity vaovao manaraka ity kosa no anarahantsika ny famindra-pahefana nisy teo amin'ny Andriamatoa Lantoniaina Rasolelson sy Andriamatoa Roland Ravatomanga izay minisitra ny solotoerana zany isahana ihany koa ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Vita androany tetsy amin'ny ministeran'ny rano tetsy Ambohijatovo ny fifamindra-pahefan'ny ministra teo aloha Lantoniaina Rasolelson sy ny ministra vaovao Roland Ravatomanga. Atao lahara-pahamehana ho ity ministra vaovao ity ny resaka rano any amin'ny faritra Atsimo dia ny any Androhy sy ny any Anosy izany. Fifandimbiasa am-pitantanana hoy izy ireo no nisy fa mitohy hatrany kosa ny fiara-miasan'ny rotonta. Fa na inona mitranga ny fiovana dia ny anatsara ny fampandehanana ny rano, fanohizana ny fanadiovana ary fitantanana ny fidiovana, izay no asantsika sy andraisantsika mpiasa. Iarahana mitantana ny ara-teknika raha tojo olana. Mirahalahy moa efa miara-ny asa ihany hatr'izay tamin'ny fotoana miaraka tamin'ny fotoana ohatrohatran'izao ihany dia ohatran'ny hoe miverina indray zany fotoana izany amin'izao fotoana izao dia ifankalalana sy efa sanatria tsy tenenana hoe mahazatra fa efa niainana mirahalahy zany zavatra zany ary izay ny naterahany firahalahiana koa teo aminay mirahalahy sy ny fankalalana dia fotoana ny maromaritra iraisana moa zany zao dia izay no itsofandrananao monsieur le ministre dia hoan'ny vahoaka malagasy no isantsika amin'ny firenena dia mirasotoko jirama orinasa mpanjakana ny fanjakana ny zato isanjato ny petrabola mipetraka ao dia amin'ny anarany azy jirama jiry sy rano malagasy dia araky ny lalàna feny jirama dia miteny teknika no anay mirahalahy teknika io zay fa ny fitantanana ny petrabola dia ny ministera ny tetibola sy ny fitantanam-bola izany ka ministera telo zany no mitantana ny jirama ary zay ny firafitry ny conseil d'administration ao ary ny mitantana zany orinasa mpanjakana goavana zany amin'ny stratégique azy tsy maintsy miditra ao ny any amin'ny présidentielle république dia zay firafitry ny fanatsarana no iarahana mijery sy iaraha mitantana ity ministera ity.